sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Indro tamy ilay tompo mahery eo antanany ny fanjakana sy ny fahefana ary ny voninahitra. Ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamontsika ity, izay onjam-peo mampitambatra antsika ho iray ato anatin'ny diosèzy isoranay anao, izay mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peo ity. Ary toloranay fiarabagna manokana atsika eo ve jiaby tratra n'izao fankalazagna ny fetin'ny Epifania na ny nisehoan'ny tompo izao. Koa amin'izao fankalazagna ny fetin'ny Epifania izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra sika ny hoe izao tontolo izao no irin'Andriamanitra ho eglizy fianakaviany. Ndeo renesitsika ireo vakiteny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky izay ampaminany. Mitsangana ka mamirapirata ry Jerusalema, fa miposaka ny fahazavanao, ary miposaka eo aminao ny fahazavan'ny tompo. Indro ny haizina fa manarona ny tany, ary ny haizimpito manarona ny firenena. Fa ny tompo kosa no miposaka eo aminao, ary ny voninainy miseho eo aminao. Mandroso eo amin'ny fahazavanao ny firenena, ary ho eo amin'ny famirapiratany fiposahanao ny mpanjaka. Atipazo manodidina ny masonao, ka jereo izy rehetra mivory mankaty aminao. Ny zanakao lahy tamy avy lavitra, ny zanakao vavy entina antrotroana. Hahita izany ianao amizay ka ho miramirana, hibitaka sy hiravoravo ny fonao, fa hivantana aminao ny harendranomasina, ary ho tonga ao aminao ny rakitry ny firenena. Ho rakitry ny angamena vava zavontany mba mindrameva avy any Madiana sy Efa ianao. Ny any Saba rehetra ho avy, hitondra volamena sy emboka mandra, ary hitory fiderana ny tompo. Izany ary ny tenin'ny tompo,
isaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Efezy. Ry kristianina havana, aoka orenareo ny fanambarana ny fahasoavan'Andriamanitra izay nomena ay ho anareo, izany hoe ny fanambarana nampahafantatra ay ny zava-miafiny izay tsy mbola nampahafantarina ny zanak'olombelona tamin'ny taranaka tany aloha, toy ny nanambarana azy ankehitriny tamin'ny apôstôly ny masina sy ny mpaminaniny ao amin'ny fanahy masina dia izao: ny jentily dia tonga iray lova sy iray tena ary mpiombona ny fampanantenana amin'ny Jody ao amin'ny Kristy Jesoa noho ny noany ny evanjely. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Iombantsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ne zany. Evanjely masiny nosoratan'ny masinday Matio
voninahitra ny eo anao ry tompo. Nalaigny tamin'ny toko 2. Rehefa teraka tao Betlehema agny Judea Jesoa tamin'ny andro ny Herôda mpanjaka, dia indreo nisy mady avy tagny antsinanana tonga tagny Jerusalema nagnano hoe: aiza ilay mpanjakan'ny Jody vao teraka, fa efa nahita ny kintana tagny antsinanana izay ka nankaty mba hitsaoka azy. Raha naregny zegny Herôda mpanjaka, dia taitra izy mba amin'ny Jerusalema rehetra ka namory ny lohan'ny mpisorogno rehetra sy ny mpanao ara-dalàgna tamin'ny vahoaka izy, ary nagnontany azy hoe aiza no aterahany Kristy. Ary ireo taminy: o Betlehema agny Judea, fa izao no voasoratra ny mpaminagny. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy ianao no kely indrindra amin'ny renivohitry Joda, fa avy ao aminao no ivoany ilay mpanjaka izay ifehy any Israely oloko. Dia nalain'i Herôda manginginy ny mady, ka noadidiny fatratra ny andro nisehoan'ny kintana taminy. Ary nagniraka azy ho agny Betlehema izy nagnano hoe: andehaka fotopotory tsara ny amin'ny zaza, ary rehefa hitanareo dia lazao aho mba ankanesako agny koa hitsaoka azy. Ary rehefa naregny ny tenin'ny mpanjaka izy ireo dia lasa. Ary indro lay kintana hitany tagny antsinanana, fao nialao azy ambara-pijanony teo ambonin'izay ny toerany zaza. Faly dia faly izy noho nahita ny kintana, ary rehefa tafiditry tao an-trano dia nahita ny zazakely sy Maria reniny, ka niankoka nitsaoka azy. Ary noho nefa nisokafy ny fitoeran-drakiny, dia nanolotro fagnatitry ho azy izy, dia volamena sy emoko-magnitry ary mira. Ary rehefa notoroan'Andriamanitra hevitry tamin'ny nofy izy ireo tsy verigny agny amin'ny Herôda, dia lalan-kafa no nalehany nody ho agny amin'ny fonenany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny Noely tokoa isika izao. Izany hoe Andriamanitra eo anivontsika. Tsy Andriamanitra lavitra tokoa ny Andriamanitsika, ary Andriamanitra mikarakara sy mikolokolo antsika. Emmanuel no anarany, tonga olombelona i Jesoa mba hanarina ny fiainantsika olombelona lavo amin'ny fahotana tamin'ny fototry. Izany hoe araky ny averimberisika matetika noho ny fahotana dia potika ny fifandraisana telo izay mandrafitra ny mahaolona, dia ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary, ny fifandraisantsika samy olombelona, ary ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Ka izay no antony ahatongavany i Jesoa olombelona anarina an'izay fifandraisana telo izay fototry ny mahaolona izay. Ka izay no mahatonga antsika milaza fa tena fahariana vaovao ny fahatongavany zanak'Andriamanitra olombelona, ahatonga antsika ahazo sy hiverina amin'izay azo lazaina fa ny fahamendresika olombelona araky ny naharian'Andriamanitra azy tamin'ny voalohany. Ary dia izay ny fahasoavany Noely, ary izany indrindra ao anatin'izao krizy mafy etrehasika izao, amin'izao korontana maro isan-karazany, ka natonga asika hoe tena korontana virus ty, coronavirus ty. Izany hoe toy ny fahotana misy, ary averimberina fa tena fahavalo toy ny demony manapotika ny fiainantsika olombelona. Ka izay no mahatonga asika hoe mila safidy vaovao hitondra amin'ny depary vaovao izao zava-misy iainantsika izao, ary izao taom-baovao izao no aoka anaovasika an'izay safidy matotra izay, ka irososika amin'izay fiaingana vaovao izay, ka
mba ahafahatsika miaraka amin'ny Jesoa, amin'ny alalan'i Jesoa, ary ao amin'ny Jesoa ampivelatra an'izay maha olona tsika izay. Ka io no averimberiny ny Papa amin'ny fampianarany atao ny fandindra ny encyclique roa farany de ny Laudato Si sy ny Fratelli Tutti fa mitaky ekologia feno manandrify ny mahaolona ka amerimberenany hoe fahaizana mitandro ny tontolo mitondra amin'ny fikolokoloana amin'ny lafiny rehetra araky ny afatrany tamin'ny 1er janvier teo raha tisika hitondra ny tena fandriampahalemana sy ny fiadanana de oka ametraka culture de soins isika, zany hoe anaza sy kolokolo ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, ny fifandraisasika amin'ny tsika samitsika ary ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Ka izay indrindra ry kristianina havana efa any aminareo ny tapany faharoa annexe numéro 2 manoy an'ilay hoe fianakaviana eglizy kely miara-mivavaka miara-mandalina finoana ka iroso amin'ny lalindalina isika de ny fianakaviana eglizy kely manaza sy mikolokolo ny zavaboary. Ka aokary iroso amin'izay tokoa isika ka ho tonga amin'izay fanirisika zay ny fampizarasika tamin'ny taom-baovao vo nankalazaisika vetivety. Ka azo lazainary fa izany indrindra no dinika entin'izao fankalazana ny epifania. Ny epifania dia ny fisehoan'ny tompo any firenendrehetra ary de mbola noely zany zao epifania zao satria inona moa ny noely ho isika teo raha vonaverisika teo dia ny fitiavana n'Andriamanitra ahamonjy asika. Tia sika olombelona Andriamanitra, sarobidy amin'Andriamanitra tokoa isika ka nanetry tena misy azy Andriamanitra amonjy asika ary de zay ny epifania fisehoany amin'ny firenendrehetra sy firenena tokana na olo tokana fosiny no tian'Andriamanitra vovonjy fa ny firenendrehetra ary de izay no tadiaviny amin'izao isika miatrika an'ity krizy manaherana sika ity. Ka ny tadiavin'Andriamanitra ary dia isika tahaky ireo mazy iroso ho any Betlehema ka isaoka ny zanak'Andriamanitra, zany hoe anao ny safidy ary zay zany izao epifania izao isika isafidy an'Andriamanitra ka mba ho tena ho fianakaviana tokoa isika olo raika ao amin'Andriamanitra. Izay ny fanirian'Andriamanitra ary zay ny fahariana vaovao ary zay ny lanitra vao ary zay ny tian'ilay hira ny lanitra izao de mivoa, zany hoe any lanitra tonga eto tany izy raha eo anivo ny fiainansika Andriamanitra ary tanteraka izany raha ivelomasika tokoa ny batemisika, raha mivelona ny finoana isika, raha mivelona ny fanantenana isika, raha mivelona ny olo ny fitiavana sika isika izay ny maheove missionnaire satria ilay famozena nentin'ny Kristy ary de hitasika amin'izao epifania izao fa sy famozena mikombona fa tahaka ny trinité masina mivelatra ary dia izay ny mahatonga asika hoe eove missionnaire iraina anatanteraka io famozena io amin'izao andro iainasika izao. Io le fampianarana nataosika matetika hoe isika izao ny Kristy mpiarabelona amin'olona ka okary ovonina anao lay safidy isika ary de anatanteraka an'izay mission zay azo lazaina fa maika ary tsy azo idifina. Zay izao maha eove missionnaire sika zao sady maika noho ny zava-misy ary tsy azo idifina ny maha eove missionnaire sika ahatonga sika ho tabernacle velona eo anivon'ny mpiarabelona ary zay ny mahatonga ny Papa ary io no nyresika amin'ny afatra pastoraly na ho tafita isika satria mifampisimbona ka mivelona an'izay maha olo-pinoana
mivelona ny maha olo mpanantenana, ny maha olo mpitiavana asika na ho rendrika, satria mbola miverina amin'ny rafitra zay efa aloha vokatry ny fahotana, ary de hitasika mivokatry nyzay amin'izao zava-misy iainasika zao korontana virus iainasika zao. Ka izay no mahatonga ny papa azy milaza so sanatria efa tara, izay no mahatonga asika milaza hoe maika sy azo difina izao zava-misy iainasika izao. Ka aoka zavary ka izay misy an'Andriamanitra sy mandray an'Andriamanitra no mahazo an'izany rehetra izany, mahazo ny famonjena araky ny averimberisika sy mifanaraka amin'ny logika n'izao tontolo zao zany lazaisika zany, ary aza gaga araky ny voalazan'ny Masinday Zoany tamin'ny evanjely zay nivakisika tamin'ny Noely. Tonga teo anivon'ny olona izy nefa ny olona sy nandray azy, ary zao tontolo zao sy nandray azy sy afaka andray an' Jesosy izao tontolo zao. Aza gaga isika raha mifanilikilika isika ary no ny rafitra apetraky n'izao tontolo zao io, ary de mifanapotika, ary hitasika fa mitady ikatona, ary samy mandeha samy mitady amin'izao fotoana zao. Ny firenena zao de sy manaiky an'izao andeha ho any aminy, firenena zao sy manaiky andeha ho any aminy. Zay nidikan'izay fiobiana confinement zay mitondra amin'ny faharasiana fa sy mitondra amin'ny safidy, tahaka ny nataon'ireo apôstôly nihiboka tao amin'ny senakla ka ny safidy no ny asan'ny fanahy masina ho missionnaire ka namakivaky an'izao tontolo zao, ary isorasika Andriamanitra fa tonga taty amintsika zay fahasoavana zay. Ka epifania koa isika mandray any Jesosy, ary de zay no nataon'ireo mazy tamin'ny andro nandehanany namonjy ny Jesosy ka ny saokasy. Ka ireo vakiteny arosin'ny eglizy ary amintsika amin'izao andro ankalazasika ny epifania izao, dia manambara izay rehetra no lazaisika zay, sy inona fa ny famonjena dia natao ho an'ny olona olombelona rehetra. Io no antitra teriny vakiteny faharoa amin'izao alahadiny epifania izao. Izany raha teo ny fotom-pampianarana arosin'ny konsily Vatikanina faharoa, ary zay ny tiany ny papa antitra terina ao amin'ny ensiklika Fratelli Tutti, mpianadahy pirahalahy isika, pirahavavy isika, ary de ola raika amin'Andriamanitra isika, nataon'Andriamanitra ho an'ny olon-drehetra ny famonjena ary ny tadiavin'Andriamanitra. Ary zay nidikan'ny Noely dia isika voavonzy isika raha mandray an' Jesosy tahaka ny ireo mazy, tahaka n'ireo mpiandro-ondry, tahaka ny Masin'ny Maria sy Masinday Joseph, tahaka ny Simeona, tahaka ny Ana, sy tanteraka kosa nefa ny famonjena raha manao ny fomba ny Heroda isika, raha manao ny fomba n'ireo zay sy nandray an' Jesosy fa sy misy toerana ho azy amin'ny fandraisam-bahiny. Ka izay indrindra aoka osokafasika ary ny fosika. Io no natonga ny papa Masinday Jean Paul II raha vo nandray ny fikarakarana sy ny fitantanana ny eglizy izy, sokafy ny varavarasika aza matahotra fa ampandrosoy ao an-trano sika i Jesosy. Ka izay koa no dikan'izao epifania izao. Ny epifania de ny fosika sy kiraikiraiky misokatra ho an'ny Jesosy. Ka ny tadiavin'Andriamanitra isika dia ho andray ny famonjena isika, satria raha nahary isika olombelon'Andriamanitra dia nahary isika mitovy endrika aminy. Ka ny vocation sika zany ny lahatr'Andriamanitra amin'ny faharianansika dia isika ho ao aminy, zany hoe ho masina isika raha ao amin'Andriamanitra, satria izy no masina. Ary zay no mahatonga asika ny laza fa fianakaviana masina ny fianakaviana tao Nazareta, satria eo ampovoan'izy ireo, eo anivon'izy ireo ilay masina dia Jesosy. Masina koa ny fiainansika raha eo anivon'ny fiainansika Jesosy, ary ivon'ny fiainansika, izany hoe olon'ny finoana isika
am'izay ary olony fitiavana olony fanantenana ary io no averimberisika na dia mafy aza ny sedra na dia maro ny zavatra mety makivy asika olony fanantenana sika satria i Kristy nandresy ny rasy ary Kristy omaly anio ary mandrakazay tsy miova ka noho izany matoky isika na dia tsy misy aza zay antenaina araky ny fampianarany Masindahiboly. Raha mijery ny tantaran'ireo mahazo tokoa manko isika dia azo lazaina fa famtinana ny tantarasika olombelona ny tantaran'ireo mahazo ireo avy amin'ny firenena maro samihafa izy ireo ary firenena lavitra zany hoe sy amin'ny toerana fosiny fa lavitra amin'ny finoana amin'ny fiainana sy amin'ny fomba fiainany ireo mahazo ireo ka izay no mahatonga hoe tena tantarasika misy io tantaran'ireo mahazo ireo satria dia nanompo sampy izy ireo zany hoe lavitra n'Andriamanitra sy amin'ny toerana fosiny isika fa amin'ny finoana kanefa nasapa amin'ny dinika rehetra nataony fa rehefa ny karoka izy ireo izany hoe rehefa nandinika dia nasapa fa misy fiainana sarasara kokoa lavitra kokoa ary zay le fanantenana izay ary zay no mahatonga milaza amin'ny tanora matetika hoe aza manaiky ovira viraina ny fanantenanao izay manko ny fahatanorana dia fahasapana fa mbola misy ny hoavy ary io no mahatonga ny papa milaza hoe ny hoavy ho an'ny kristianina dia fanantenana ka noho izany aza manaiky ovira virainy olona ny fanantenanao ny omeo an'izay afaka manome aina sy fiainana ny fanantenana ary tokana no afaka manome an'izany ary zay misapany mazy rehefa nandinika izy ireo i Jesoa no aina sy fiainana ka lasa izy ireo nitady an'ilay kintana zay fantatra fa sarotra tadiavina aritasika fa reo mazy aza dia very aza gaga isika zany raha misy fotoana zay very repère isika ary zay indrindra ny zava-misy am'izao kanefa ho isika raha izao tontolo izao raha ny logika n'izao tontolo izao no very repère isika kosa manana repère de Jesoa ka izay no hitan'izy ireo very ny kintana kanefa tsy very izy ireo fa natorin'Andriamanitra ny lalana ka izay koa raha matoky an' Jesosy ka matoky an'Andriamanitra dia atoriny asika ny lalana makany am' Jesoa dia nakany Jerosalema izy ireo fantatra asika ny Jerosalema lay tanàna ny fiadana lay tanàna masina ka nanantona ny mpanjaka tam'izay izy ary nanontany an'ny Herode rehefa teraka tao Betlehema any Judée Jesoa hoy ny ao amin'ny evanjely tamin'ny andron'ny Herode mpanjaka dia indreo nisy mazy avy tany sinanana tonga tany Jerosalema nanao hoe aiza lay mpanjaka ny zody voateraka fa efa nahita ny kintany tany sinanana izahay ka nakaty mba hisoka azy nahitany Jesoa izy ireo taitra i Herode nare izany satria araky ny averimberisika ny logika n'izao tontolo izao no ao aminy ka ny fialonana ny avinavina ny fitiavan-tena no nanjaka tao aminy ka mitady ahafantatra tsy ahalala an'i Jesoa izy fa ahafantatra an' Jesoa anapitehany an'izay ary dia izay nitadiaviny ny olona amin'izao fotoana izao mitady ireo olona manenjika ny fivavahana mitady izay napitehana ny papa tady izay napitehana ny eglizy ka nefa sy izy ireo no hanana ny teny farany isika fa i Jesoa lay tenin'Andriamanitra ka izay no mahatonga asika hoe ny tantaran'ireo mazy dia mamintina ny fiainansika olombelona fa indrindra raha mandinika izao zava-misy izao krizy mafy iainansika izao dia miseho ny asan'ny rasy ny asan'ny maizina araky ny voalazan'ny Masinday Joany tany novakisika tamin'ny Noely isika matetika tokoa isika eo amin'ny fiainasika fa indrindra amin'izao no tady ho very fanahy mbola velona very repère
anatra ho ansika sy ny olona rehetra no afaka manampy antsika ahatakatra sy ahita an'izay repera izay fa araky ny averimberisika oka omena an'ireo zay afaka manome ny aina sy ny fiainana ny fanantenana de amin'izay ireo manana fanantenana de siza fa i Kristy no anoro lalana antsika ary de izay no mahatonga antsika ary kristianina ava malala amin'izao Noely, amin'izao fikatrona pastoraly aorianan'ny Noely zao, anao safidy matraka anao depart vaovao, fiaingana vaovao isika ary dia izay no ambaribarisika amin'ny alalan'ny fikazina sy ny fikolokoloana ny zavaboary, fianakaviana mikolokolo sy manaza ny zavaboary ho isika ary dia manana modely isika amin'izany na dia mafy aza ny fiainana manana modely ao ary Lucien Bodivoasoa ao ary Victoire Rasomanarivo ka okary atoky isika fa sy overina avy